Fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena ho an'ny vahoaka aty Ankiloaka ny hahazoana jiro mialohan'ny fetim-pirenena tamin'ny fandalohan'ny farany taty amin'ny faritra Tsimandrefa ny farany teo. Efa tonga aty Ankiloaka izay milina izay manana tanjaka 400 kilowatt raha 20 kilowatt ny vilan'ny vahoaka. Tsy maintsy nojerena ihany koa ny tambazotra makany an-tokantrano tsirairay. Afaka pitsony zany efa tonga teto ny groupe anankiroa 63 kVA de chaque izy io zany hoe amina 104 kilowatt zany mazaka tsara any Kiloaka. Raha ny filan'ny Kiloaka mo 50 ny tadiaviny zareo raha fahitanay le pointe ny filany zany mazaka tsara zany io groupe anankiroa io na misy investissement ataon'ireo ponina eto Kiloaka. Fanampin'izany koa moa ny réseau de distribution somary fareradreraka ihany aizo nitondra poteau avy any Tuléar nanatsarana ny réseau de distribution nanampy ny éclairage public. Velom-pisaorana ny filoha ny vahoaka sy ireo mpandraharaha aty an-toerana. Eka lahy misaotra ny président Hery nandala Kililoaky nanome jiro afa-po zay Kililoaky. Misaotra ny chef de réseau koa. Sandraky moa iny anadahinay baka toy avao. Ny jirama no misahana ireto fodrafidrasa vaovao ireto mandritra ny 2 volana. Avy eo omena ny commune ny fikojana sy ny fampandenana an'izany fa ny rinim-ponina nefa hitantanan'ny jirama izany hatramin'ny farany.